Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia vita ny maraina teo ny fanaovan-tsonian-ny teo amin'ny Ministeran'ny Positra sy ny fifandraisan-davitra ary ahitao sy araka mirindra ny araka tamin'ny Ministeran'ny Angovo ny Rano ary ny Akoranafo mikasika ny vokatra PaositraMONEY araka izany dia hiara-hiasa amin'ny Paositra Malagasy ity ministera ity amin'ny fampiasana ny PaositraMONEY. Jemima Radanella sy Mami Rasamuel. Tanjon'ny Ministeran'ny Angovo ny Rano ary ny Akoranafo ny tsy ampiasa sy tsy kirakira lela vola intsony eo amin'ny ministera sahany manomboka ny volana Janoary 2024. Fikirakirana vola na amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasan'ny ministera manerana ny nosy izany na ny mahakasika ireo tolotra omenty ministera ity amin'ny sarababem-bahoaka. Entina niboana izany dia nisy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Ministeran'ny Positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny haitao sy ny araka mirindra ny araka tamin'ity ministera ity amin'ny alalan'ny fampiasana ny tolotra vaovaon'ny Positra dia ny PaositraMONEY. Manomboka amin'ny voalohan'ny volana Janoary amin'ny herintaona zany 2024 dia tsy hisy tsony eto amin'ny ministera sy eo amin'ireo organisme rattaché amin'ny ministera fikirakirana lela vola fa tsy maintsy zany izao dispositif izao no ampiasaina ny fikirakirana ny lela vola na zany ny karama-mpiasa fandoavana ny karama-mpiasa na zany fandoavana an'ireo indemnité isan-karazany satria misy indemnité isan-karazany rehefa mandeha mission mpiasantsika dia ho ampiasaina zany ity. Nanambara ny Ministran'ny Positra sy ny fifandraisan-davitra fa analana ny olan'ireo mpiasa any amin'ny faritra lavitra ity tolotra vaovao ity ary ihany koa hisoroana ny tsy fandriam-pahalemana. Tena avantage koa limitenareo ny vola ampidirinareo anatiny satria tsy voatery hoe vola be ny ampidirinareo fa sy vola ilainareo ihany zany anaovanareo paiement hatramin'ny poketra ihany hoe raha tsy tonga dia ametraka ny volanareo amin'ny banque anaty poketra ao rehefa mandefa sy ilainareo vidanana entana sy izay ilainareo amin'ny andavanandro sy amin'ny iray volana ihany ka manao ataonareo. Isitraka ny PaositraMONEY ny mpiasa mahery ny 7,000 ao amin'ny Ministeran'ny Angovo ny Rano ary ny Akoranafo. Nisy ihany koa ny fanaovan-tsonian-ny teo amin'ny Positra sy ny tale jeneraly n'ireo ratsa mangaika ny ministera ity dia ny JIRAMA sy ny OMH. Afaka aloha amin'ny PaositraMONEY araka izany ny faktioran'ny JIRAMA ary tsy misy sarany na ariary aza izany ny fandoavana ny faktioran'ny JIRAMA izany. Isy ihany koa ny karatra epoketra izay ahafahana maka vola amin'ireo daba rehetra eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao amin'ny sarany 10 ariary isam-bolana.